Resaka ny alika sy ny tontolony kosa sika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity miamahazo vahana eto Madagasikara ny fiompiana alika. Maro tokoa ny mpankafy azy ity saingy tsy mbola manana ilay antsoina hoe race pure nefa isika eto an-toerana raha ny fanazavana ireo efa manana traikefa ao anatin'ny fiompiana alika. Toy izao ny fanazavana mahakasika izany. Tsy tena mbola manana karazana alika tena malagasy sika eto Madagasikara ka hoe keniny any ivelany. Raha mikasika ny coton du Telera manokana izay karazana alika misy eto Madagasikara sady be mpitira teo dia tsy mbola manana boky entina anara-maso ny maha race pure azy sika malagasy raha ny fanazavana ny entin'ireo matianina eto amin'ity sehatra ity. Zavatra hoe mbola tsy misy eto amintsika izany fa vao hoe misy ezaka atao dia misy an'ilay hoe l'OF any France hoe l'OF livre d'origine française. Dia ny eto kosa zany efa misy ezaka ataon'ny vodrina sasatra amin'ilay l'homme livre d'origine malagasy. Ka io zany raha tsisy an'io ny alika tsisy reconnaissance au niveau international mihitsy même mondial satria iny zany tena mamaritra ny hoe tena hoe pure ny alika tsisy croisement nefa tena hitanao dao ny ny alika zany ka eto amintsika mbola vao manomboka mbola vao mandeha tsikelikely amin'izay ka na manana an'ilay hoe coton tuléar atsika mihoatra hoe amin'ilay coton de tuléar any ivelany ny andrareo fa misy papier efa ara-dalàna mihitsy zany fa ny eto mbola tsisy an'izay. Ilana fikarakarana manokana ny alika na ny fanafody na ny sakafo dia misy efa voatokana ho azy ireny mba hatsara ny taranany sy ny fahasalamany. Miara-miasa amin'ny Purina en France zay izy no mamatsy anay amin'ireo produit ireo. Ao koa moa manarak'izay tsy vitany hoe ny alika ihany fa mahitsika produit ho an'ny saka koa zany mentsika lanja fa tsy hoe ny alika ihany. Dia ao moa zany resaka traitement misy ataontsika ohatra hoe dentifrice produit anadiovana ny nifin'ny alika raha ohatra ka ilainy zany. Maro moa ireo mpankafy alika eto Madagasikara ary efa tsy mitsahatra mitombo koa ireo karazana alika antsoina amin'ny teny mahazatra hoe race pure eto Madagasikara. Dia iny fanadihadiana naompana betsaka tamin'ny fiompiana alika iny ihany koa tokola sy topoko vavy no entina nakatonana indray ny pejin'ny fampalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny sabotsy ity dia ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadino mitohy hatrany ny fandarana eto fahitalavitra ma TV mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray ary tompoko veloma tompoko.